Fa telopolo ny volana May 2024 miarahaba tompoko kilasy sy tompoko vavy manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny miaraka manolotra amiko ny vaovao izao alina izao santatra lantonoriana miarabanao Abraham Razafi faly miarabantsika rehetra manatraka ny fampalalam-baovao zany izao alina izao ary manasana vetrany anaraka ireo lohatenim-baovao ary ireo avao-songadina ho an'ity androany ity niakatra nanomboka omaly ny vidin'ny entona fandrehitra raha solika manomboka amin'ny 1000 ariary sy izany fiakarany vidiny izany. Filaran-tany mirefy ray alina hektara ny faritra efatra tena lamanga Bongolava Vakinankaratra ary loatra Mangoro no voankazy sy nitetika asa agropole iarana amin'ny orinasa israeliana tsy misy resaka fivarotana tany amin'ny vahiny ity tetikasa ity. Hoy ny ministera tompon'andraikitra tantsaha malagasy no ampiasan'ny tany arijano malagasy ihany ny tanina dia misy aza ny fiaraha-miasa napetraka. Lohatenim-baovao tapany faharoa efa nanomboka ny sabotsy efa 20 May lasta teo ny adina ara-panatanjahantena ny fanadinana bakalorea ho an'Antananarivo. Ny tarano Zalimano no efa mandeha ary mbola mitoetra amin'izao ny taleny fampianarana ambony androany. Ao anatin'ny songadina mampitaraina ireo mpanjifa ny fivezivezena sy ny fitarizoan'ny fivoahan'ny taratasy familiana fiara eny anivon'ny centre immatriculateur. Amam-bolana no voatery miverimberina izy ireo manavao ny taratasy fahazahoana mamily fiara vonjy-maika izay navoaka ho ampiasaina. Miantony famoahana ny taratasy familiana fiara ny fanazavana. Araka ny voalaza tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia niakatra nanomboka omaly ny vidin'ny entona fandrehitra vokarin'ny orinasa Vitogaz raha ny tatry ny toby Mpandinjara Soky. Manomboka amin'ny 1000 ariary sy izany fiakarana izany ary voakasika ity fiakarana ity avokoa ireo tavoahangy rehetra manomboka amin'ny 4 kilao ny 7 kilao ary ny 12 kilao nahitana fiakarana hatrany amin'ny 2000 ariary zany ireo tavoahangy farany ireo ihany trano Lalarosoa sy Fetra Andriamananjara. Efa 3 volana lasa no nisy fiovana farany ny vidin'ny entona fandrehitra. Ny tavoahangy milanja 7 kilao no voakasika ny fiakarana tamin'ny fotoana io raha ny fanazavan'ny Toby Mpanjara Solika. Niakatra indray nefa ny vidin'ny entona fandrehitra vokarin'ny orinasa Vitogaz nanomboka omaly araka ny tatry ny Toby Mpanjara Solika hatrany. Mandidina ny 1000 hatramin'ny 2000 ariary isaky ny tavoahangy ny fisondrotana. Ny 4 kilo dia niakatra 1000 ariary. 30 000 ariary izy teo aloha dia nahitana prix lasa 31 000 ariary. Ny 9 kilo 67 000 ariary izy teo aloha dia lasa 69 000 ariary. Izany hoe nisy fiakarana 2 000 ariary, 2000 ariary zany. Dia ny 12 kilo 96 000 ariary izy teo aloha dia nahitana fiakarana 2000 ariary na hoe 2 000 ariary lasa prix 98 000 ariary. Tsy fantatra ny antony fiakarana hoe hatrany ny Toby Mpanjara Solika. Mivarotra fotsiny ny andraikitra izy ireo ary tsy maintsy manaraka ny sarany apetraka ny orinasa mpamokatra. Tsy napozina kosa izao fiakarana ny vidin'ny entona fandrehitra izao hoy ny mpanjifa Sendranay. Androany vao naenta rilo dia nivonina nandeha aty. Efa mahazatra dia tsy maintsy gasy ihany nampiasaina. Tsy nahitana entona fandrehitra ihany koa ny toerana sasany fividianan'ireo mpanjifa androany raha ny nambaran'izy ireo. Misetry ny fiara-miasa dia velarantany mirefy iray alina hektara amin'ny faritra efatra dia Analamanga, Bongolava, Vakinankaratra ary Aloatra Mangoro ny voakasika amin'ny tetikasa agropole iarahana amin'ny orinasa israeliana.
Tsy misy resaka fifamarotana tany amin'io orinasa vahiny io. Ity tetikasa ity ny ny ministera tompo-tandraikitra tantsaha malagasy no ampiasa ny tany ary hijanona ho an'ny malagasy ihany ny tany na dia misy aza ny fiara-miasa napetraka. Hitondra fahaiza-manao sy traikefa ary hanampy amin'ny fametrahana ireo foto-drafitrasa samihafa ilaina hampandeha io tetikasa io. Israely araka ny fanampanazavana hatrany. Mampitena andriambolona eo amin'ny sariny Omega Nemzon. Manana otrikaina betsaka amin'ny sehatry ny fambolena i Madagasikara saingy mbola maro ireo olana tsy ahafahan'ny ireo tantsaha manitatra izany. Saika voafetra hatrany ny velaran-tany sy ny fomba fambolena ampiasaina noho ny tsy fahafahan'ireo tantsaha manantanteraka izany raha ny fanazavana. Paikady iray ahafahana mametraka toeram-pambolena goavana araka izany ny fanokafana ny fiara-miasa amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ireo firenena manana traikefa sy efa lasa lavitra amin'ny fampiroboroboana ny fambolena no iaraha-miasa tahaka ny Israel. Antony siny ny fifanaraha-piara-miasa eo a Madagasikara sy ny orinasa israeliana iray araka ny fanazavana. Tetikasa Agropole, fambolena mivelatra no apetraka. Velaran-tany mirefy iray alina hektara no trandrahana anatin'ny tetikasa. Faritra efatra no iasana dia Analamanga, Bongolava, Pakinakaratra ary Aloatra Mangoro. Nanamafy ny teo anivony ny sekretera-panjakana miadidin'ny fahavitantena ara-tsakafo fa tsy misy resaka famarotana tany amin'ny Israel ity fifanarahana ity. Tsy misy mihitsy ny fivarotana tanindrazana ho an'ny malagasy fa ny tantsaha sy ny malagasy ray manontolo no isitraka izany fifanaovan-tsony izany hoe ny tany dia any malagasy ary ireo tantsaha izay 80% ny malagasy dia misehatra aty amin'ny tontolo ambanivohitra izany hoe tantsaha avokoa no hahazo tombony ao anatin'izany fiara-miasa dia ireo tantsaha ireo no isitraka ny fahaiza-manao satria ny israeliana no hitondra ny fiofanana no hanampy antsika hanome ny traikefa hanome ny fiofanana ho an'ireo tantsaha ireo mba hahafahan'ireo tantsaha ireo mivoatra ahafahantsika ihany koa manena manala ny fahantrana ao a Madagasikara. Ny fahaiza-manao manokana ara teknôlôjia sy ny traikefany amin'ny fitantanana ny rano no anisan'ny safidin'izao fiara-miasa amin'ny Israel izao raha ny fanampanazavana hatrany. Manamafy ny ady amin'ny tazomoka ao ikongo ny taliparitry ny fahasalamana ao amin'ny faritra Fitovinany manoloana ny mbola fisian'ny olona matiny ity aretina ity any an-toerana. Anisan'ireo toerana mbola ahitana trangany tazomoka matetika sy amoizana ain'olona ny Fokontany Mahasoa ao anatin'ny commune Ambatofotsy ao Ikongo ho fifehezana ity valana aretina ity araka izany dia manatanteraka ary manao ny hetsika fitsaboana amin'ny tetivohitra ny taliparitry ny fahasalamam-bahoaka any an-toerana sy ny mpiasan'ny fahasalamana hatrany ifotony maimaim-poana avokoa ny fitsaboana mandritra ny hetsika Andro Lalarosoa sy Romi Armanana. Distrika ahitana tazomoka mandavataona ny distrika ny Ikongo araka ny fanazavany ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka ny atoerany. Anisan'ireo lasibatra ity aretina ity ny ponina amin'ny Fokontany Mahasoa ka ominina Ambatofotsy. Mbola mahafaty olona mihitsy ny tazomoka ny atoerany. Antony anatanterahany taleparitry ny fahasalamana ao Fitovinany fepetra manokana. Tonga dia nanao fisaboana amin'ny tetivohitra indrindra tao amin'ny Fokontany Mahasoa tao amin'ny commune ny Ambatofotsy. Ny toy io nanomboka ny fafitony volana May hatramitsika miteny izao dia ny fisaboana ao anatin'izay moa maimam-poana ny fanafody amin'ireny fisaboana amin'ny tetivohitra ireny. Nanamafy ny fanentanana ny ponina ampiasa an'ilay misy odimoka amin'ny tokony ho izy ihany koa ny gouvernoura ny faritra Fitovinany ho famerana ny olona voan'ny tazomoka. Dia manentana antsika rehetrarehetra zany mba hiditra amin'ny fanadiovana ny tanàna ray manontolo, ny lobolobo rehetrarehetra, tapaho daholo ny lobolobo rehetrarehetra ary ny zay rehetra miandron-drano rehetrarehetra koa dia alefaso mba sy andron-drano soa. Dia mbola miverina iaho raha hiverina amin'ny fampiasana ny lay satria ny fampiasana ny lay dia mampiena be dia be ny fahavoazana amin'ny aretina tazomoka. Pejy fifamoivoizana nazo tetezana vonjy-maika na pambele mirefy arivo metatra mahery ny ministera ny asa vaventy hiatrehana ny fanapahana ny tetezana tampoka.
ny faritra Vatovavy sy Fitovinany no tena lasibatry ny fanapahana tetezana ary ny fandalovan'ny rivo-doza ary ezahana apetraka amin'ireo faritra ireo ny tetezana vonjy-maika raha nambaran'ny ministerany asa vaventy efa nahazo fiofanana amin'ny fanamboarana faran'izay aingana ny fametrahana ny tetezana mba ahafahana mamerina amin'ny laony ny fifamoivozana ny teknisianina ao amin'ny ministera Zora Bartona mitaritra ny adindin'izay. Tsy tokony ho tapaka mihoatra ny 12 ora intsony ny lalana no ny fahatapahany tetezana hoy ny ministry ny asa vaventy. Tsy mila manafatra tetezana azo apetaka vonjy-maika intsony ny ministera raha vao misy fahatapahana tetezana satria efa tonga eto Madagasikara ireo fitaovana. Ezaka nataony ministera ny asa vaventy ny fandresen-dahatra ny banky iraisam-pirenena nazona famatsim-bolaka na ahafahana ny vidy ireo tetezana vonjy-maika. Ny faritra Vatovavy sy Fitovinany no azo tombony voalohany amin'ny fametrahana tetezana vonjy-maika raha vao misy fahatapahana tetezana hoy ny ministra. Nahazotsika famatsim-bola niaraka tamin'ny banky iraisam-pirenena ahafahantsika manafatra pont modulaire 110 metatra. Ny ataontsika aketo niany zany dia tonga ny ampahany voalohany eo amin'ny 300 metatra mahery eo zany no efa tonga efa azotsika ampiasaina avy hatrany ary tsy hoe tonga foagna zany io zavatra io fa ireo teknisianina eo anivon'ny ministerany asa vaventy amin'ny alalan'ny direction d'appui aux urgences sy ny teknisianina koa ety agnivon'ny faritra satria raha miteny moa hoe rivo-doza cyclone de faritra Tsinana na faritra Analanjirofo atsimo Tsinana na Fitovinany Vatovavy ireo zany no agnisan'ny tegna hoe misedrany zany olana zany matetika satria fatatsika fa rehefa tapaka ny lalana rehefa tapaka ny pont de tokony agnatina fotoana malaky be zany no amerenana amin'ny laony ny lalana amerenana amin'ny laony ny fiainan'ny mponina andavanandro ka ny zavatra mafaly zany androany de hoe tonga aloha ny ampahany amin'ny pont zava-dehibe zany efa hitantsika maso zao fa araka ny hitantsika zao ihany koa modèle izay nanaovany reto teknisianina reto fiofanana. Ireo teknisianina eo anivon'ny ministera ny asa vaventy any no ametraka ireo tetezana ireo faran'izay aingana mba hialana amin'ny fitohanany fifamoivozana hoy ny ministry ny asa vaventy Rafidson Richard. Ny lafin'ny fampianarana efa nanomboka ny sabotsy 20 Mey lasa teo ny adina ara-panatanjahantena amin'ny fanadinana baccalauréat ho any Antananarivo. Ny taranja lomano no efa mandeha ary mbola mitohy hatramin'izao hoy ny talen'ny fampianarana ambony androany. Ny folo hatramin'ny 20 Jona kosa no hiatrehany mpiadina ny taranja hafa amin'ny EPS ao an'ity fanadina mpanjakana ity arakaraka ny fotoana hiadinana kosa ny fivoahany taratasy fiantsonany mpiadina sy ny fakana izany eny amin'ny foibe mpanadinana misy ny mpitsabo ny fiara mitondra marary isaky ny foibe mpanadinana mandritra ny adina ara-panatanjahantena. Yantra Lala Sosi fetra ndre mananjara. Antananarivo no nanokatra ny adina ara-panatanjahantena amin'ny baccalauréat raha nitatry ny talen'ny fampianarana ambony androany. Efa nisabotsy 20 Mey lasa teo ny nanomboka ity adina fampiarana ity ka ny taranja lomano no nisantarana izany. Mitohy amin'ny taranja hafa amin'ny EPS kosa izany ny 20 Jona. Toy izao ny fitsinjarana ny toerana raha ho an'ny sisy koa Antananarivo Antsimondrano. Dia ho an'ny adina ara-panatanjahantena zany eto amin'ny fampianarana Antananarivo Antsimondrano dia ho totsaina ny fahafolo ka hatramin'ny 20 Jona. Izany dia mitsinjarana toy izao ho an'ny série L11 CL dia totsaina ny amin'ny kianjany ANSP ny série A1, A2 ary série S kosa dia amin'ny Saint-Michel Rectos, ny série D dia amin'ny Saint-Michel Laparbe. Koa ahitana zany manomboka izao ireo toeram-pianarana établissement eo ihany koa ireo candidat misoratra amin'ny tenany mba haka ny fiantsona amin'ny centre. Tokony efa lasa ny taratasy fiantsona ho an'ireo mpiadina manana datim-panadinana akaiky. Arakaraka ny fotoana hiadinana kosa nefa no hivoahany izany hoy ny talen'ny fampianarana ambony. Tokony efa lasa zany arakaraka ny daty satria misy tsinjarana izy io arakaraka ny toerana. Misy ny efa nanomboka reny mazava ho azy efa nahazo convocation. Misy ny mbola any amin'ny 10 juin sy ny namany misy 2 juin dia reny zany alefa tsikelikely arak'izay zany ny convocation arakaraka n'le fotoana hiadinan'le ankizy. Efa nanomboka raha ny Antananarivo zao efa nanomboka tamin'ny asabotsy teo
ny EPS natation dia iny zany mbola mitoy fa misy andihany koa tena ny amin'ny 10 juin ka hatramin'ny 20 juin koa zany vao tena ny akabiazany ary io no mamarana azy. Ho tanterahina ny 20 hatramin'ny 30 jolay ny fanadinana baccalauréat fampianarana ankapobeny sy ny fampianarana teknika. Nataony alakamisy 20 Mey atao Baltimore, Maryland, ny lanonana fanolorana diplôma ho an'ny mpianatra avy amin'ny Quincy Orchard High School ao Gettysburg, Maryland. Anisan'ireo nandray ny high school diplôma izay mitovy leny tamin'ny baccalauréat amin'ny fianarana frantsay itiavana faniriana Rabe Mananjara. Fanadihadian'ny Sibila Randriamazava eo amin'ny sariny Anjara Rabe Mananjara. Niainga tamin'ny fomba amam-panao akademika tany amin'ny Université Européenne, nandritra ny moyen âge ny lanonana fizarana diplôma amin'ny high school na lycée tahaka izao. Ity lanonana fizarana mari-pankasitrahana moderna ity moa dia ilay ahitana ny fampiasana satroka sy akanjo, sady lanonana fizarana diplôma ihany koa ary matetika eny amin'ny kianja lehibe no anaovana azy. Manamarika fiovana iray makany amin'ny dingana manaraka amin'ny fiainana sy ny fianarana ny graduation ceremony na lanonana fizarana diplôma amin'ny mahafankalazana ny zava-bita azy, mifanotrana amin'ireo nahazo diplôma ny fianakaviana sy ny namana akaiky. Anisan'ireo nandray ny high school diplôma izay mitovy leny tamin'ny baccalauréat amin'ny fianarana frantsay itiavana falinirina Rabe Mananjara. So this is my graduation and I'd like to thank my parents for these long 4 years of support and finally graduating high school here in Maryland and social physics and hope to accomplish more amazing stuff in the next few years. See you. Ny fianakaviam-ben'ny vorona TV Plus Madagasikara dia miraba ny tiavana falinirina Rabe Mananjara na vita ity dingana iray ity. Tsy mijanona amin'ny fampidirana an-tsekoly ireo mpianatra feno taona eny amin'ny sekoly fanabeazana fototra fotsiny. Ny sekolim-panjakana fa tsy maintsy ampiarahana amin'ny kalitao ny fampianarana amin'ny alalan'ny fampiofanana ny mpampianatra sy ny taletsekoly ary ny fampitaovana. Manome ny lahara-pahamehana ny fanomezana ny kalitaon'ny fampianarana. Ny politika mpanjakana mikasika ny fanabeazam-pirenena hoy ny taleparitra ny fanabeazam-pirenena amin'ny faritra Itasy nahazo toerana manokana fanorenana vakteny ho an'ny mpianatra manana fahatarana ary ahaso amatsy herinaratra ihany koa izay mora tsy ho ela ny EPP Soamanandray imery Ngiaja commune Ambatomboravavy ao anatin'ny fanamariana ny 20 taona ny Jorony Enjaka Andriamahery. Tsy mitaretana miepaka ireo ray aman-dreny mampiditra an-tsekoly ny zanany na ireny any ambanivohitra ireny aza. Toa ny Fanjanirinina Justine reny iray ao amin'ny commune Ambatomboravavy izay manome lahara-pahamehana ny fampidirana an-tsekoly ireo zanany eny amin'ny sekoly fanabeazana fototra raha vao feno taona. Dia aza aiza nareo no mipetraka? Emerika Anjaka. Akaiky izany? Akaiky amin'ny fiangonana. 4 minitra miala eto izany? Adiny roa mahery kely eo. Tamin'izay adiny roa izay ahoana fomba fandehanan'ilay zaza mianatra? Vetivety ihany izy dia tonga ety. Izy tsy mandeha manaraka be fa aty izany ny lalana. No mafisy taleny fitalevam-patry ny fanabeazam-pirenena ao anivon'ny faritra Itasy fa tsy vitan'ny fampidirana an-tsekoly ireo zaza feno taona fotsiny ny tanjon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa lahara-pahamehana ny fanomezana kalitao ny fampianarana. Tsy iny hoe ampidirana an-tsekoly fotsiny zaza fa indrindra ihany koa ny fahatsaran'ny kalitaon'ny fanabeazana ao anatin'ny sekoly. Izay no ahatonga ny fanofanana sy ny fanomezana toana maro isan-karazany ho an'ny mpampianatra mba hoentina hanatsara ny vokatra ho an'ny fampianarana. Ary izany rehetra izany dia tsy ampy raha tsy misy ny atao hoe fahaiza-mitantana izay anana amin'ny taletsekoly ny fandimby eo amin'ny sekoly tsirairay avy mba ahafahana atangarahara tanteraka ny fitantanana. No afisiny ihany koa fa ny sekoly ny subvention ho an'ny mpampianatra raha tonga amin'ny fotoana fisondronoana ny mpampianatra iray dia atolotra ireo mpampianatra izay efa ela nampianarana indray izany fanampiana izany. Ao anatin'ny fampitaovana dia nahazo trano eva,
toerana manokana fanonerana vakiteny ho an'ireo mpianatra manana fahatarana tao am-pianarana ary nahazo famatsiana herinaratra mora ny EPP Soamanandray Merkanjaka commune Ambatomarahavavy tao anatin'ny fanamariana 20 taona ny Jorony. Efa tafiditra ao anatin'ilay branchement mora ny fampidirana ny jiro ny sekoly izay ampy ampiasainareo izay tsy antoavana na mirary izay isorana amin'ny fitondram-panjakana isorana ny banque mondiale ary isorana amin'ny mpiara-miasa rehetra indrindra fa ianareo vahoaka aty fotony. Ny bebe Soamanandray Merkanjaka izay ahitana mpianatra 500 sy mpianatra amin'ny garabola 70 izay nangataka ihany koa kilasy iray fanampiny sy ny fampidirana mpampianatra fanampiny eo anivony izay garabola izay. Ny famoronan'ny tanora vita fianarana manorina orinasa no ahafahan'ny Madagasikara mandroso Iarina Raoldine nandritra ny famelabelarana izay nataony tetsy amin'ny Université ASEM androany. Maro ireo tanora no miasa any ivelany na mitady asa amin'ireo orinasa efa misy izay mitakitra kefy fantaonany maro ka voailika ireo vao navita fianarana ho izy ary zary tsy anasa. Anisany manome izany fampiofanana sy fampianarana izany ny vondrona ASEM hoy ny filompamorona Ratrema William Fanadadina miaraka amin'ny Eric Renefson. Ireo orinasa madinika sy salatsalany maro no mampatanjaka ireo firenena matanjaka toy ny Allemagne. Nambarany Iarina Raoldine nandritra ny famelabelarana nataony tamin'ny Université ASEM fa maro ireo tanora navita fianarana eto Madagasikara. Zary tsy anasa nefa raha takiny ireo orinasa traikefa antaonany maro na mitsoaka ny ivelany manompo firenena hafa. Ilaina ny fananganana orinasa ataon'ny tanora navita fianarana ho izy mba hampandrosoana ny firenena. Dia ny mpianatra rehefa avy mavita ny fianarany ka mahazo ny diplômany dia lasa mitady asa any amin'ny orinasa efa misy. Indraindray anefa ireny orinasa ireny efa feno ary efa tena manam-pahaizana indrindra izy ka lasa maka ny ivelany mivarotra ny fahaizany. Ny tanjoko manokana dia amorona ny orinasako ary hanome asa ho an'ny hafa ihany koa mba ho fampandrosoany Madagasikara. Izay indrindra no nandrasako anjara ny tietsika nataon'ny ASEM Business School ity izay mitondra ny lohahevitra hoe l'étude de formation à l'entrepreneuriat na ny fanabeazana sy ny fampiofanana eo anivon'ny fandraharaha. Izay manokana ny antony ny créeko an'ity plateforme Madara izay ity mba ahafahan'ny olona rehetra mba ho havita amorona ny orinasany manokana. Manao fianarana etsy amin'ny Université ASEM Iarina Raoldine nisy ny famelabelarana nataony mitondra ny tetikasany manomana ireo tanora anangana orinasa sy hiatrika ny tsenany asa ny vondrona ASEM. School moa zany ASEM Business School ny zava-dehibe dia hoe manomana ny ankizy dia ny aty ampianarana amin'ny tontolon'ny asa dia tsy hoe mianatra le taranja fotsiny zany fa ahoana fampiarana reny taranja reny amin'ny fanatrehana ny asa raha ohatra hiasa any amin'ny orinasa na famoronana asa raha toa ka izotra amin'izay famoronana asa amin'ny teny izay. Naresy lahatra ireo nanatrika ny tetikasa Madara izay nety ny Iarina Raoldine androany. Manatsantsika indray naraka ny ireo resabe. Ny pejy Mikaely Skami mampafantatra teny amin'ny Canal de Pangalanina ny atoandro teo. Nisy lakana tavelaka tapaka teo ny famovozana andrano. Misy lakana maromaro anefa ataoriany. Ny pejy vaovao malaza eran-tany mampafantatra voasambotry ny polisy tany Tsararano Nosikely ilay mpanendaka volamena sy ramatoa mpividy. Rajaivina ny tantara dia nisy ramatoa iray hiantsena ny 5 melasa teo ka nisy roa lampanendaka nisintona volamena teny amboziny. Nametraka fitorinana izy taorian'izay ka raikitra ny savahoana ataon'ny polisy ka izao tratra izao ny iray ary mbola karohina ireo namany. Ny pejy Rakoto Jean mampafantatra fiara sprinter iray avy any Toliary voatorabato ny fitaratra tany Vohiposa ny talatalina teo. Raha raky ny loharanom-baovao dia miverina indray ny fanakanan-dalana ataon'ny jiolahany amin'iny lalana iny. Maro be izy ireo no tao anaty lalana saingy tsy nasakana ity fiara. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany ofisialy mampafantatra nahiditra mponjavonja maika ny lehilahy iray nisy loko mpampiditra piasa ao amin'ny Jirama tao Antsirabe. Fitoriana misa 4 ny voaray momba azy.
Ny pejy présidence de la République de Madagascar mampafantatra ny fianakaviam-ben'ny fiadinan'ny Repoblika dia manolotra ny araba omba ampiraritso ho an'ny filohan'ny Repoblika any Rajoelina sy ramatoa mivadiny miala Rajoelina noho ny natraran'izy ireo ny tsingerin-taona nahaterahany. Mirary soanareo amin'ny fanatanterahana ny andraikitra masina iantsoroanareo amin'ny fanomponan'ny firenena sy ny fanasoavana ny vahoaka malagasy. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany ofisialy mampafantatra no Domandro Maly alakamisy 7 Mey 2024 teo amin'ny 570 taonany isolo vely amponga Maroanaka atao amin'ny tarika ny Vonio. Isan'ny nahafantarana ny tarika ny Vonio moa ilay hira ranomasina Je ne peux pas. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany ofisialy mampafantatra avant et après tao Blaten Suisse vokatry ny fiotsahan'ny ranomandry. Natratratra amin'ny 3 millions mètres cubes ny bolongan-dranomandry sy bolongam-baton'ny enjera avy any amin'ny tendrombohitra ka tao anatin'ny 40 sekondra monja dia tototra ny tanàna. Hatreto dia vokatry ny fiovan'ny toetrandro no heverina fa fototry ny loza araka ny nambaran'ireo manam-pahaizana ao an-toerana. Vaovao 24 tiresety mampiseho anatin'ny pejiny. Trano telo no indray may eny Ambohimanarina. Misy trano telo may eny Ambohimanarina amin'izao orzao. Mihitatra be ny afo raha ny filazan'ireo manatry maso. Sahirana ny fidiran'ny mpamonjy voina amin'ilay toerana noho ny fahateren'ny lalana. Tamin'ny kaonter iray no nendohan'ny firetana raha ny nambaran'ny reto farany. Za indrehatra daholo ny ao anatiny. May indrehatra ny ao anatiny. Tsy mety manana izy araka Maso momba ny fiatrehan'i Madagasikara ireo vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro. Fireneny izay matetika miatrika rivo-doza tondra-drano ary haintany Madagasikara ary tena zava-dehibe ny fiomanana arabola manoloan'ireny loza ireny hoy Rabe Mananjara Muriel, lehiben'ny sahampandrarah miandraikitra ny fanaraha-mason'ny tetikasan'ny banky iraisam-pirenena eto anivon'ny Ministero ny toe-karena sy ny fitantanam-bola rehefa nanontaniany ny banky iraisam-pirenena. Nizaran'ny fomba fandaliana no fanamafisana ny paikady arabola miatrika loza voajanahary na DRF ary mitondra ny fijery mahakasika ny paikady DRF sy ny drafitra etrehana loza voajanahary. Nafana ny ady hevitra androany tao amin'ny fandarana demokrasia mivantana tao amin'ny Radio Plus 100.2 FM samy naneho ny heviny na ny mpanohana na ireo mpanohitra ny fitondrana indrindra amin'ny fahitana izy ireo ny toetra ara-pirenena amin'izao fotoana izao. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny 7 sasany maraina. Madame Zara ve tsy atao madinika no nandray fitenenana ary nilaza fa hevitra sy ny vina no hanohanana olona iray. Za vao miteny dia hita be hoe makahala tsy tia maizana ny président tany aloha Ravalomanana Marika. Dia ozy eto hoe zako tsy mba manana fo makahala, tsy mba manana fo tena hoe tsy tia maizana olona zany tena mpifantariko anareo mihitsy fa ny hevitsika ny tsy hitovizana ary joroko tanteraka ny anany fanohanako ny filoha Andry Rajoelina sy ny vinanasany. Dia miezaka tsy manohana fotsiny fa miezaka manao izay manandrify mba ahafahako manampy azy. Demokrasia mivantana. Andriamatoa Arson avetsy bypass kosa dia nametraka fa tsy handroso velively Madagasikara raha mbola ny mpitondra amin'izao no mitondra. Zay vao azoko ny teny Ratsiraka, président Ratsiraka. Ny loatra indray moa tsy dia mety atao hoe tompo kilasy satria nametraka. Zay vao azoko. Azy rehefa mandroso Madagasikara. Za efa niteny teto ihany hoe ozona le izy satria tsy fontsona izy. Ary marina ihany izay lafiny iray izay. Marina izay fa tsy fontsona izy. Raha hoe olona natsanganan'olona incarné azy, incarnation dia mety isy ihany. Amin'ny style de gouvernance, amin'ny programme na projet raha misy, raha hoe amin'ny tsanganany io rangahy fotsiny tena manamafy ahako.
tsy possible ka tsy io olona io tsy zao fitondrany zao tsy zany toe-tsainy zany izany fomba fisaina zany no ampandrosa demokrasia mivantana ery avy any Toamasina dia nilaza fa sahirana ny malagasy nefa tsy mahavita ny fitondrana amin'izao fotoana. Seka Malendrakoto fotsiny hoe tsy hoe président Rajoelina tsy hoe président Rajoelina manjakana mampahantra malagasy. Tarakoto tsy le zanaky président Rajoelina problème mety fa le vola lanina amin'ny zavatra tsy dika nefa izahintsika malagasy koa sahirana. Ny vola izany vola tokony eteto ohatriny nafarera zanaky ny Rajoelina mandeha any andafy any mandeha any mahavita lalana zany nataoko tsy kilometra fa mahavita le tombatomba ny lalana zany. Démocratie mivantana fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny sivy sy sasany maraina. Fampinosy lao misa fitopolo no nanaingy any Lamek nao fivahinianana masina nandritra ny roapolo andro. Tsy maintsy ataon'ny Mpinosilamo ny fivahinianana masina ny Lamek isa-taona satria ilaina ho fanadiovana ny fanahy nisy ny fanasana andraikitry ny fitondram-panjakana tamin'ny fanamorana ny fikarakarana ny antota taratasy ireo mpizaika hoy ny loholon'ny Madagasikara Alidy Binsofo nanatrika ny fiangana ireo Mpinosilamo ny mpikambana nivo ny gouvernemanta ao anatin'ny filoana silamo Zorobarjo. Miisa fitopolo izy ireo nanaingy omaly anao fivanianana masina ny Lamek izay aritra roapolo andro. Fitoam-pivavahana sy fifonana ary fanadiovam-panahy sy fangataham-pitahiana amin'ny Allah no atao mandritra io fotoana io. Tsy maintsy ataon'ny Mpinosilamo rehetra ny fivanianana masina ataon'ny Mpinosilamo any Lamek satria tafiditra ao anatin'ny vavaka tsy maintsy atao isa-taona ny fivanianana masina hoy ny loholona Alidy Binsofo isan'ny mpikarakara. Efa nanome lanja ny Mpinosilamo ny fitondram-panjakana satria ity fitondram-panjakana ity no nanome andro tsy fiasana noho ny idy atrehan'ny Mpinosilamo ary roa andro izany hoy hatrany ny loholona Alidy Binsofo. Amin'ny fanamorana rehetra izay nataon'izy ireo nahatonga izao fandianana ho an'ny Lameky mora dia mora zao. Sorana koa ny fitondram-panjakana indrindra tsy mora doelona satria nazahoan'ny Mpinosilamo idy anankiroa izany hoe idy el-fitr sy idy el-adha izay hoe siasana no anesakarama. Tonga nanatrika ity fiangan'ny reto Mpinosilamo omaly teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izay samy Mpinosilamo avokoa izy ireo. Izaho moa maha-Mpinosilamo ahy ary membre ny gouvernement teo araka ny voalazan'ny honorable sénateur teo hoe vondaitra ho anay Mpinosilamo Madagasikara ary mankasitraka makatelina fitondrana ny fanamorana ny fandianany reto fivahiny masina amin'ny Lameky reto tamin'ity taona 2024 eo latsaka ny zato eo moa zany malagasy andeha monjy an'izao fivahiniana masina amin'ny Lameky izao izay isan'ny fototra fahadimy ijoroana ny finoana Islamo. Hitondram-bavaka ny firenena ihany koa reto Mpinosilamo ireto mandritra izao fivahinianana masina amin'ny Lameky izao. Ny 20 Jiona no iverina eto an-tanindrazana ireto mpizaika ireto ary ny maraina tamin'ny 10 orana tonga tany Lameky izy ireo. Manaraka ny programa mpanjakana ny tetibola tantanana ny sombam-bahoaka ao Atsimondrano ao anatin'ny fahatratrarana ny fahavita-tena ara-tsakafo imasoan'ny Filoha Rajoelina dia niompana amin'ny fanampiana ireo tantsa amin'ny fampitaovana sy ny fampianarana ara-teknika ny tetibola tantanana ny Andratsyvahiny. Efa hitantaratra teo ny vokatra fambolim-bary ho an'ity tao-pampikarana ity nozaraina tetsy Bemasoandro ireo fitaovana ireo androany. Nandritra ny finjajana ny vary teny amin'ny commune Soalanda ny herinandro teo dia efa hitantaratra fa tafakatra hatrany amin'ny 20 taona isaky ny hektara ny vokam-bary rehefa ampiarahana amin'ny masom-boly sy teknika vaovao. Manaraka ny programa mpanjakana dia miompana amin'ny fanampiana ireo tantsaha fandarana asa ho an'ny sombam-bahoaka na Atsimondrano Andratsyvahiny. Ny atratra ny fahaleovan-tena ara-tsakafo any distrika na Atsimondrano no atao izy. Tsatsarina eto Atsimondrano dia ny Atsimondrano mandrosa programa. Dia zay zany eto Atsimondrano dia miezaka miaraka amin'ireo tantsaha afanatsarana ny fahaleovan-tena ara-tsakafon'ny distrika aloha ho an'ireo tantsaha. Dia tamin'izay efa roa taona izay
tany aloha dia efa nisy ny fampitaovana maro dia maro natolotra ho an'ireny tantsaha ary tamin'ny taona ty dia nisy ny fifaninanana izay hoe andaoam-boly tamin'ny resaka fambolem-bary zany nampiasaiky ireo tantsaha ireo fitaovana ireo. Ankehitriny efa tazatazana sahady hoe manao ahoana mety atsara ilay fambolem-bary rehefa miaraka amin'ny fitaovana mekanika, miaraka amin'ny fampianarana teknika izay manaraka ny fenitra dia tsy salasala ny tena koa nanampy an'ireo tantsaha zany dia nanampy an'ireo fitaovam-pambolena ireo satria ireo tena problema ho an'ny tantsaha indrindra fa ny tsy fisian'ny rano dia misy motopompy maro dia kubota, dia ny hersa, sarclose, semoara, ny fisidrana vary izay mandeha motera amin'izao fotoana izao satria mba mety rehaka ilay olona. Zaraina ty tsy be masoandro itos ny zoma 3 metro ireo fitaovana avy amin'ny alalan'ny siady ho andistikana Tsimondrano. Njerena manokana ihany koa ny tsy fandriampahalemana ka jiro misa 100 no zaraina hanazava ireo toerana tena maizina tsy sokajina omena. Ho antoana manaraka dia mbola mifandray amin'ny programa ny Flora Joelina ihany ka omena lanja manokana ireo vehivavy amin'ny alalan'ny fampifanana ara-teknika sy ny fampitaovana azy ireo ka tonga ireo vehivavy aleotiana. Vera amin'ny lafiny fampianarana indray isika manodidina ny 12 isanjato ny mpianatra niditra taona voalohany eo amin'ny sampana fianarana teny anglisy eny anivon'ny Université Antananarivo ihany no tonga amin'ny fahazahoana mari-pahaizana lisansa na nahavita 3 taona raha nitatry ny talen'ny zana-tsehatra teny anglisy eny amin'ny Université Antananarivo. Velatra amin'ny sehatra samihafa ny lalam-pianarana ny teny anglisy fa tsy mionona amin'ny fahaizana mamaky sy miteny intsony fotsiny ihany sy tafiditra ao anatin'ny fifanana tsy maintsy izay ny mpianatra ny fandrarana sy ny varotra ary ny fivoarana samihafa ho fanina ho tafiditra avy hatrany amin'ny sehatry ny asa ihany koa ireo mpianatra antony mahambany ny tany mpianatra tonga amin'ny fahazahoana mari-pahaizana ao amin'ity lalam-piofanana ety ho hatrany ny taleny zana-tsehatra ny teny anglisy eny Agatso. Iantra Lala Arosy fetra iray mananjara. Ny fanamorana ny fidiran'ny mpianatra nahavita fianarana amin'ny sehatry ny asa vao mahazo mari-pahaizana no tanjon'ny Université Mpanjakana manoloana ny fahasarotany fahitana asa eto Madagasikara. Afana manatanteraka izany, tsy mionona fotsiny amin'ny votoatin'ny lalam-piofanana ny fanabeazana eny amin'ny anjerimanontolo, fampivelarina amin'ny sehatra maro. Raha ho an'ny lalam-piofanana fianarana teny anglisy eny amin'ny Université Agatso manokana, tsy mijanona amin'ny fahafehezana an'ity teny vahiny ity ny fampianarana fa misehatra hatrany amin'ny fandraharana sy ny varotra. Ny fahaizana izay teny anglisy izay dia tsy mijanona amin'izay sehatra izay fotsiny fa lasa polyvalent, izay angamba ny ilazana azy afaka miditra amin'ny sehatra maro izy zareo ireo zany. Ary izay indrindra ao anatin'ny cursus efa narahany zareo misy zavatra maro ankoatra fianarana teny anglisy fotsiny fa ny olona mantsy mieritreritra hoe ao amin'ny département ny teny anglisy dia hoe anglisy fotsiny ny anarana fa mihoatra noho izay eritreretin'ny olona ao dia ny fanomanana izy ireo amin'ny sehatra asa maro. Ireo mpianatra sangany ihany no tonga amin'ny fahazoana mari-pahaizana eo amin'ny taona fahatelo na ny lisansa no ifampivelarana ny fampianarana teny vahiny amin'ny sehatra maro samihafa io. Tsy misy afa-tsy ny 12 isanjato ny mpianatra niditra taona voalohany ihany mantsy no tonga eo amin'ny fahazoana mari-pahaizana lisansa raha ho an'ity lalam-piofanana ity. Ao aminay fotsiny izao taona voalohany misy eo amin'ny 500 eo dia 70 izy roa amin'ny 70 iny navoakandroany iny maro ny miditsy nandarana. Misy ny diso fanantenana hoe mieritreritra hoe spik fotsiny rehefa tonga ao kay zavatra hafa no hita ao mianatra amin'ny satria ny anay mantsy tsy mampianatra teny anglisy fotsiny fa mampianatra teny sy ny tontolon'ny tany amin'ny teny anglisy, civilisation, linguistique, littérature, marketing, anglisy ampiasaina amin'ny sehatry ny asa sy ny ohatr'izany dia mpianatra 270 isa avy amin'ny lalam-piofanana teny anglisy no notolorana mari-pahaizana androany. Manasanao ary izao anaraka ireo vaovao tapatapany. Ny olom-pirenena rehetra be koa ny fitiava-tanindrazana ny resy lahatra fa tsy terena izy ireo anio fitiava-tanindrazana hoy ny prefena Ambatondrazaka. Manana didy anefa ireo mpitondra sy tompon'andraikitra izotsokajiny ny amin'ny fampatsiahivana sy fanentanana ireo manodidina azy sy ny ambany fifehezany ary ny olom-pirenena ny amin'ny fanaovana ho zava-dehibe izany. Amin'izao akatoky ny fankalazana ny fetim-pirenena izao no faritana
nandritry ny fivorian'ireo fitaleava-paritra taty aloatra mangoro notarininy teo anivo ny prefektorana Ambatondrazaka notronon'ireo sehatra miankina sy mpitondra fivavahana ny hetsika atao anamariana ny fetim-pirenena isan'ny notsindriana manokana ny fananganan-tsaina isan-tokantrano. Ireo sainam-pirenena rehetra izay efa tsy mitovy ny lokon'ny sainam-pirenenantsika ny lokony indrindra ho antsika rehetra sampandraram-panjakana na eny anivon'ny vahoaka Ray Manontolo dia soloantsika reny saina reny mba ho saina vaovao no entsika miatrika any faha-25 taona nazona fanamatena. Satria matetika antsika somary varimarina kely ao anatin'izay dia fanentana ny ataoketo soloana sainam-pirenena rehetrarehetra izay lokony izay tsy mifanaraka amin'ny sainam-pirenenantsika zany mba ho sainam-pirenena vaovao tsika sy ampiasaina manomboka amin'ny zany hoe amin'ny alatsinaina faharoa ny volana jona zany tsika dia manomboka an'izay fananganantsika. Paikady fanatsarana ny fidirana an-tsehatra amin'ireo loza voajanary ny fiara-miasa maro lafy sy mitohana avy amin'ireo mpiara-miombonanto karabola sy ara-teknika ho nibramsana ny loza voajanarina ny BNGRC tafitra anatin'izany ihany koa ny fanapariana ireo rantsa ny BNGRC amin'ireo faritra sokajino marefa na fainganana ny fandraisana an-tanana ireo tranga misy eo anampezaka amin'ireo asa ho atao sy famalinainga n'ireo loza arak'izany ny fahazony BNGRC fiara tsy mataho-dalana miisa roa avy amin'ny fandarana asa amin'ny firenena mikambana sana ny sakafo. Verina fa hanampy ny asa indrindra eo amin'ny fanatanterana ny asa ny fahazahoana ireo fiara ireo ary to dia fa ambarako sahady fa anisan'ny politika mpanjakana ny fanaparitana ny BNGRC manerana ny nositsika ka tsy janona eto ireo fiara ireo na iray azy izy anankiroa ireo dia alefatsika ny anankiray makany any amin'ny faritra Toliara ny anankiray io mbola hojerena mety any amin'ny faritra Andrefana ve sa Atsinana satria efa nanantsika bioterritorial daholo ireo toerana ireo. Miantso ny ministry ny fitsarana mba hijery akaiky ny olan'ny tany ao Ambinara distrika Nosibeny solon-tenantonina ny antoerana efa tamin'ny taona 427 mitao amin'io tany io reto mponina ireto taony lehibe izy ireo izay efa misy 70 taona ankehitrindry ny manga maniry ao efa lehibe ny koko maniry ao amin'ilay tany ihany koa efa maventy izay manamafy fefelany nisy mponina tao fa tsy vao tamin'ny taona 2024 ho tamin'ny taona 2024 ireo teratany vahiny ireo no laza fa tompon'ny ampahany amin'io tany misy ireo mponina io miantso ny fitsarana mba hitsararadrary ny tirara ty ny solotenan'ny mponina ao an-toerana. Fa tany ity zany taloha izy ny fiazin'ny labatry fa izy io natao hoe fokotany Ambonara monsieur ministre zambo mangataka raha mety arehana roa mariny raha ty fa manjary farany miboaka raha hafa satria teninaka hoe mangataka zaho aminareo manampahifagna ministre en justice président république Andra Joely Tchai Christian PM amivantana aminareo resaka nakaty. Fa anisany manaramaso ny fahadiovan'ny boriboritany sy ny solomavam-bahoaka etsy amin'ny boriboritany fahadimy misy ny hetsika fanadiovana isam-bolana andraisany rehetra anjara ka andraisana fepetra ireo tsy manaiky ny fanadiovana nidina teny Anjanary teo izay sasany manodidina androany inaivraolodinina nanaramaso ireo asa natao tamin'ny alalan'ny SIAD. Misy ny fifananana ao amin'ny fokotany izay mateo indrindra araka ny fanambarany Florajoelina Nitolo fanadiovana ao amin'ny boriboritany fahadimy ka andraisana fepetra ireo tsy manaiky ny fandaminana amin'ny fanadiovana raha namarana solomavam-bahoaka Naivraolodinina. Misy ny hetsika isam-bolana amin'ny fanadiovana ny tanàna ka nidina ifotony teny Anjanary toy izay sasany manodidina ny tenany. Akoatrany arefiteo zany dia averina indray ary atsoko isaky fokotany 7 ny voamera amin'ny fandriampahalemana. Dia misy filoha io voamera amin'ny fandriampahalemana io. Ary io dia iara-iasa amiko akaiky ka izay manintsindra an'io na manambanimbany an'io dia andraisana andraikitra. Izany hoe io tena angilam-bavado izy malagasy samy manatoy ny tandrifiny. Ka raha ny tompo-trano iray na mpanofa trano iray manatoy ny tandrifiny avokoa dia sady maivana ny asany arefiteo no madio lalandava. Dia io filoha voamera fandriampahalemana tsy hoe voamera fandriampahalemana ireo dia somary ray aman-dreny toteny eny anivon'ny fiarahamonina fa tsy sefokotany foana no andakotra tandakotra roa dia manao tatitra amin'ny sefokotany amin'izay olona maditra sy be mokono. Nanararoatra anjery ireo foto-drafitrasa namboarina tamin'ny alalan'ny SIAD ihany koa ny solomavam-bahoaka tamin'ny ity fitenana ifotony nataony androany ity
ka ireo lalakely amin'ny elakelan-trano mitohatra lakan-drano sy ny sisa izay samy natao beton avokoa ho amboarina ireo lalana mbola tsy vita araka ny nampanantenainy. Nandritra ny volana Mey ity dia nikarakara fitsidiana tany orinasa ikorana isaky ny sabotsy ity volana ity dia niavaka satria nahazo vidiny tany promotionnel mbola nahazo facilité de paiement izay nanjifa eny alakamisy feno arivo misy ny site de lotissement ny orinasa ikorana ahitana tombontsoa lehibe raha mbola tsy nanatrika izany ianareo ny sabotsy efatra lasa teo dia misy ny faradopoka amin'izany vidiny mirary izany rahampito sabotsy raika amin'ny 30 Mey 2020 rahampito io no sabotsy farany ahafana misitraka ny tolotra fanazavana fanampiny. Ikorana immobilier dia misehatra amin'ny fananatany nandritra izay 5 taona nisiany izay. Ety amin'ny centre commercial Santilo Anosato Andrefana no misy ny biraony Ikorana ary mbola tsy niova tao anatin'izay 5 taona izay. Ikorana dia manome fahafapo-andreo mpanjifa satria dia tanora vonona sy matihanina avokoa no miasa ato amin'ny orinasa. Anisan'ny tena mampiavaka ny orinasa Ikorana ihany koa dia tsy miampita ny fikarakarana ny taratasy tany fa efa izahay avokoa miandraikitra ny taratasy rehetra. Mandray titre foncier ianao izay taratasy tena manan-danja indrindra amin'ny fananatany. Maro ireo olona efa nanome fahatokisana ny orinasa Ikorana immobilier. Ankehitriny izay dia efa namoaka 200 titres mihoatra nandritra izay 5 taona nisiany izay. Raha nahatsikaritra sy nanaraka anay foana ianareo dia nahita fa tamin'ity volana Mey ity dia nikarakara fitsidiana tany izahay isaky ny sabotsy. Raha mbola tsy nandeha ianareo kanefa liana amin'ny tolotra misy ato aminay dia aza matahotra fa ny sabotsy 30 Mey 2025 avy izao ny famaranana fitsidiana tany eny alakamisy feno arivo. Anamora ny fahazahoan'ny tsirairay tany izahay ka noho izany dia hofaranana amin'ny sabotsy avy izao io ny fonte en 2 paiement ho an'ilay site de lotissement eny alakamisy feno arivo. Amboary ary ny fotoana fa amin'io no fitsidiana farany ahafahanao misitraka ireo tombotsoa izay azahoana tany eny alakamisy feno arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana. Mba ho fandaminana ny fitsidiana dia tsy mialoha ny laharana izay misoratra eo ambany na ihany koa mandefasa afatra miafina amin'ny page Facebook Ikorana immobilier. Amin'ny 10 maraina fiaingantsika ety amin'ny centre commercial Santilo Anosato Andrefana izay fantatry ny maro hoe leader price. Aza dino fa amin'ny sabotsy 30 Mey 2025 avy izao ny fitsidiana farany an'ilay site de lotissement eny alakamisy feno arivo. Ikorana immobilier manome mihoatra ho anao. Sandratsika dia anaraka ny voambolana. Ny voambolana hoe mifioka indray ny voambolana ezahana fatarina gn'ivany sy zarana miteny amin'ity androany ity. Fantaro fa samy hafa mihitsy ny hevitra finosiny hoe mifika sy mifioka na dia mifanakaiky aza amin'ny fanononana azy ireo. Ny mifika dia ilazana zavatra mioritra, folaka, mipitsoka, izany hoe mivilana fa tsy mahitsy na koa amin'ny teny frantsay hoe difforme na tordu. Fa ny mivioka kosa dia voambolana midika hoe mitsorika, midify, mandositra. Ny azo andikana azy amin'ny teny frantsay dia hoe détaler na s'enfuir. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra rehefa amin'ny teny malagasy ao anatin'ity fehezanteny ity. Ny vioka ilay mpangalatra ka tsy tratra amin'ny fokon'olona saingy ny fanehatra tamin'ny zandary mpanao fisafona ka voatifitra dia lavo avokoa na koa hoe aleo mivioka lavitra mihitsy rehefa tsikaritra fa mety hisy ny korotana sy ny hotankotana. Rehefa izay ny fantatsika dia azontsika izarana mampiasa ilazana zavatra na olona mitsorika, midify na mandositra ty voambolana hoe mivioka ity izay amafisina ihany fa samy hafa hevitra amin'ilay hoe mivika sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagascar. Zandratsika dia anaraka ny eo raha hoe Orange, eo anilanao. N'olitra ao anao. Moteur, action. Tena nahoana le carbio ty efa mety? Fa mety tsara ka. Fa tsy maintsy mividy vaovao ako. Aiza? Tsy nety raha tsy natao vaovao izy. Laiko sa. Dia ahoana netinetiny karama sao? Raha beky ny na mitokaiky ao io amorony arabe fotsiny tomobiliko. Za ty tsy mahita kila mihitsy. Kila zany tsy dia misy aloha amin'izao. Tena enjana beky za sahirana. Sao zany taloha tsony ny karama amin'izao.
Fa zany mba misy niangarany vitana kely. Neny? Za misy le madama kely iny. Madama kely. De makeny vato litanao miaraka amiko igny foana ko. Ay, le Samaraina. Samaraina. Ay fa raikitra zany. Fa raikitra fixe iny. De otriny? Iny telo isan-kerinandro miakatra makeny. Iny telo isan-kerinandro. 60 000 nantondako an'iny makeny en'alina mandroso miverina ivato. Kay le de sambatra kosa le serany. Ba zany isany manana zany zao tena mba de mitoy foana. Mitoy. Telo isan-kerinandro foana. Ay. Sambatra le raha mba zany isany manana zany. Raha mindamy makeny. Zany tsy manana client mihitsy efa firy donc efa 2 andro, 2 volana zay. 2 volana? Ay de mba juste le makamakana kely reny spécial kely kely reny. Izy mba ho avy izy le madama ny andro azy zao. Ay andro any misy. Ay misy andro azy. Ani vato aller retour? Aller retour wa? Enal. Zay de afaka. Ay ty izy ty fa saroko saina. Madama. Hanana c'est pas la passer. Manaona to. Manaona to. Salama. Andetsika? Andetsika. Ay ndao are. Fa izy ka le terna ny vato. Izy le terna ny vato. Miaraka amitsika koa nga izy? Sofera hafa izy ka. Za manana tombotsartiva iny 4 heures tiany na fa etsy aloha fa manina madama raha tonga de zany no entinao izy efa zatra ka. Nange efatra alina le. Ivato aller retour na efatra alina. Aiza. Efatra alina ny hafa anaovako io e. Aiza ina ni bakarama. Ka hoentinao zany? Andro tsy maninona. Efatra alina ny na. Aleo ngamba za eraka aminazy monsieur Barabas fa efatra alina kosa. Ka ianao zany za zangena ndritra an'izay 2 volana zay fetsifetsenao fotsiny. Zavatra tokony efatra alina naloko nefa kay nataonao enina alina zany hoe efa matinao 2 alina efa betsaka izay azonao zay. Tsy milay be zany tombo. Aiza ny fiaranao? Zay fa manisy sira karama tsy aza manao azana karaha talisy fa inona ary ty. Andao ara fa tsara e. Satra monsieur Barabas. Merci. Aza manao azana raha tomobile niny madama. Samy mitady izay mahasoa azy ny tsirairay ahafahazo misokatra ny anjaran'ny hafa. Coupé. Dans la boîte. dia zay koa no maranako ny vaovao izao alina izao centre l'entrepreneur mbola iraka amintsika ao anatin'ny zanam-pandarana songadina veloma toko. Fotoanany songadina ary isika izao ampitaranina ireo mpanjifa ny fivezivezena sy ny fitarazoan'ny fivoahan'ny taratasy familiana fiara eny anivon'ny centre immatriculateur. Amam-bolana no voatery miverimberina izy ireo manavao ny taratasy fahazahoana mamily fiara vonjimaika izay navoaka ho ampiasainy. Miato ny famoahana ny taratasy familiana fiara raha ny fanazavana lany ireo karatra biometrika anavaozana izany ary mbola miandry amin'ny 2 volana eo farafatarany vahaolana vonjimaika araka izany certificat provisoire de capacité izay ahafana mitondra fiara ary manan-kery manerana Madagasikara manampivery ny famoahana indray ireo karatra biometrika amiliana fiara fanadadiana mamitiny andrimbololona amin'ny sariny fetra Andria Mananjara. Ireo fahazon-dalana vonjimaika na ny certificat provisoire de capacité no ampiasain'ny akamaroan'ireo mpamily taty aoriana amin'izao fotoana izao ny tsy tapitapy mantsy ny famoahana taratasy familiana fiara noho ny tsy fampian'ireo karatra biometrika ampiasaina io fahazon-dalana vonjimaika io izay manan-kery ary avoziny eny anivon'ny SIM rehefa lany daty mandra-pivoaka ny karatra biometrika. Ie manana permis permis provisoire selona biometrika ilay izy mbola tsy mivoaka zany hatramin'izao ohatran'ny efa teo amin'tsaiko 4 mois teo angamba an'izay mandeha mijery an'ilay satria misy validité ao anatin'ilay izy dia jerena any aloha raha efa mivoaka na mbola tsy mivoaka. Mila fotoana ny fanamboarana ny taratasy familiana fiara araka amin'ny fitaranan'ireo mpamily amam-bolana no voatery mivezivezy eny Ambohida vao mahavita karatra. Tena efa mambolana maromaro amin'ny 3 volana aloha anao alefany eo dia meny provisoire indray dia verina indray 3 volana iny 3 ao angamba zay vao mitavavoaka amin'ny permis catégorie ray fotsiny ary zany hoe catégorie ray. Tena manahirana mihitsy le mikarakara permis le manana very anao tena sahirana ny arakaraka le raha omeny anao eo nefa nino mbola tsy mahafa-po valy omeny anao eo fa ohatrany hoe verimberina foana zany anao hoe dia ny fotoananao amin'izay nefa lany foana ny fotoananao anao koa maika dia azo le permis amelomana vady aman-janaka dia tsy maintsy hoe androany zany nivoakany dia mandeha aloha lanina ny fotoana hoe manary fotoana mihitsy zany zay le izy fa enjana be le manao permis eo. Tsy mbola misy ny famoahana karatra biometrika amin'izao
gony teo anivon'ny centre immatriculateur miandra ny fahatongavan'ireo karatra vao miverina amin'ny fanomezan'izany. Misy ny fahazondalana vonjimaiky omen'ireo mpamily ahafahany vezivezy fo mitondra fiara manderana ny nosy. Midogatrano mantsy ny fandraisan'ireo fangatahana na tsy misy aza ny famoahana ny taratasy familiana fiara biometrika. Efa misy kosa ny fandaminana petraka amin'ny fizaran'ireo karatra biometrika raha vao tonga izany. Zao fotoan'izao zany aloha misy miandro fahatongavana carte biometrika indray izahay. Efa nafaran'ilay prestataire ena efa eny an-dalana ilay izy fa miandro fahatongavany tsika io dia miato kely aloha ny fanaovana impression fa ny asanay ato amin'ny sima kosa tsy miato fa mitovy foana. Izany hoe afaka tonga maka sary foana ny olona fa efa misy an'ilay vahaolana noentin'ny ministera amin'ny alalan'ny direction ny centre immatriculateur araka ny centre immatriculateur araka Madagasikara misy an'ilay certificat provisoire de capacité izay ahafahan'ny olona mitondra fiara manerana Madagasikara tsy misy olana izy io ary efa fantatry ny polisy ny fisian'izy io dia namsavara ny polisy ka io ny ampelantanany olona dia efa tsy misedra olana mihitsy ny olona rehetra. Anisan'ireo misitraka ny karatra biometrika kosa nefa amin'ny fotoana rehetra ireo olona andeha hiasa na hianatra any ivelany ka mila izany anatin'ny fotoana voavetra no amohan'ny fitoerana manome fahazondalana mily fiara izany araka ny fanazavana trany. Efa ny taona 2024 moa no niova mipandraraha manota ny taratasy familiana fiara amin'ny alalan'ireo karatra biometrika amin'ny loko mavokely. Taona 2024 kosa nanomboka ny fanomezan'ireo taratasy fahazondalana vonjimaika rehefa tsy maharaka ny famokaran'ireo taratasy familiana fiara biometrika ireo raha ny fanazavana trany. Dia izay indray ary mamarana ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Isaorana sy ankasitrana fenatrany ny fanarano izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.